Coucou, toka soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ianao ary ny resaka ho resahantsika eto zany dia mitohy ny fandaharana momba ny vehivavy manoloana ny asa aman-draharaha sy ny tokantrano zany ka ny tiako asongadina fotsiny zany amin'ny zavatra rehetra izay efa niteneniko teo amin'ny tapany voalohany zany ny momba ny fandrindrana ny asa sy ny tokantrano. Io zany tsy dia misy ny ataontsika zany hoe formule spéciale zany amikasika an'io zavatra io fa dia karazana ohatran'ny hoe mandeha zany ny intuition-nao sy ny créativité-nao zany ny amin'ny hoe andrindrana ny zavatra rehetrarehetra dia ny amin'ny hoe mareny mpianakaviananao ny mahavady anao ary ny asa aman-draharaha ka io zany dia efa everiko foana fa ny tenako dia tsy dia makasitraka loatra ny atao hoe superwoman fa ataontsika angamba hoe miesaka fotsiny zany mba tokony misy esaka kosa zany avy any aminao ny hoe ampifandrindra an'ireo zavatra anankitelo ireo kanefa jerevanao ihany koa aiza koa nefa ny tena hoe priorité zany satria raha ohatra ianao zany diso perfectionniste be loatra ny amin'ny hoe tsy maintsy mipilapilatra ny trano tsy maintsy milamina tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy vita araky ny tiavanao azy daholo ny zavatra rehetra matokantrano zany na ianao koa raha mise zany tsy tokony koa zany ianao raha ohatra miasa ny vadinao tsy tokony koa zany ianao dia anana an'izay eritreritry izay fa mba misy foana zany ny hoe zavatra lefy de ferina zany rehefa hoe manana vady miasa ka eo ihany koa zany indrindrandrindra moa zany aty amin'ny tany mandroso ny vady eo amin'ny tany mandroso zany tokony rehefa manomboka milefadefaka ihany koa zany ianao raha mise ny amin'ny hoe dia tena tsy mandray ravindena mihitsy satria tadidio tsara fa io vadinao io dia ain'olombelona koa zany no ao anatin'io ka tsy afaka hoe anana ny hery sy ny tanjaka andeha hanenjehana ny zavatra rehetrarehetra hanenjehana ny asa hanenjehana ny tokantrano izay fantatsika ihany koa hoe ny asa aman-draharaha aty amin'ny tany mandroso ohatra dia tsy mora ohatra ny any amin'ny tany-drasantsika ny fanaovana ny asa ty fantatsika tsara mihitsy ny ataontsika hoe exigence izay andrasan'ny mpampiasa amin'ny tsika tsirairay avy zany ka tsy tokony koa zany dia hoe isy pression be loatra koa zany rehefa hoe tonga ao atokantrano fa rehefa mba hoe samy miezaka zany ny mpivady mba hampirindra ny fiainana andavanandro zany araky ny hoe zavamisy eo zany dia izay no zava-dehibe ka ny tena tiako atongavana zany indrindraindrindra zany eto moa zany dia betsaka moa zany ny renim-pianakaviana izay mitantara dia ohatra zao zany andaminako ny fotoanako dia zao nataoko dia zao dia ity ny planification ny anina rehetrarehetra dia eny marina aloha fa hoe izay zany ny fomba fitondran'ilay renim-pianakaviana ny tokantrano fa ny zany ny tiako fotsiny zany ny hoe asongadina dia ny hoe tsy maintsy foana zany ianao aloha hoe zany zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany ianao zany dia tsy maintsy mitazona foana zany ny ataontsika zany hoe ny bien-être ny fahasalamana il faut que tu te sens bien ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay ka
reny efa naverimberiko eto foana reny zany any hoe ahoana ny ahitana fitoniana zany a manoloana ny fahasahiranana rehetrarehetra zany a manodidina satria na tiatsika na tsy tiatsika dia eo ny fitadiavana fa eo ihany koa zany a ny ataotsika koa hoe